avec C'est notre moment. Dites oui aux actualités dans votre journal TV. Fienambidy telopolo isanjato hatramin'ny fitopolo isanjato ho an'ireo entana fan série manomboka ny iray hatramin'ny telopolo jona. Batimax dia mirary fety sambatra ho antsika rehetra. Mety amina manolotra ho anao ny vaovao. Salama tompoko, tonga soe tamin'ny Pegasus e. Zahay dia mamokatra kidoro vita avy amin'ny mosy. Tena mateza, voanja fiafy. Manolotra anao ny vaovao. Tsy avela andresany ratsy fa mila miady hatramin'ny farany sika oro ray aman-dreny ara-panahy nadritra ny fotoam-pivavahana iraisam-pinoana mikasika ny zava-misy eto amin'ny firenena teny amin'ny Parvian'Analakely. Ilaina ny fitoniana eo anatrihan'ity halatra zovon'olon'ity ho ny mpanao politika taorian'ny fotoam-pivavahana androany. Tokony hafainganina ny fanadiadiana sy ny famoahana amin'ny mpabe maso ny marina momba izay. Tsy maintsy fonjainy NTFR melohany gadra mandra-pahafaty ireo rehetra vao marina fa tompon'antoka amin'ny raharaha halatra sy famonoana olona eto amin'ny firenena hoy ny minisitry ny fitsarana. Olona efatrany kasay solokolona tamina fivarotana milina fanamboarana vola sandoka nosarona tao Mahajanga. Amin'ny fitaovan'izay fantatra fa amidy 500 tapitrisa ariary. Anvelany olona 12 no namony ainy ary ampolony naratra androany vokatry ny fanafihan'ny tafika Ukrainiana tany Rosia. Isan'ny niaran'ny fanafihana n'orinasa lehibe Wildberries izay efa voatafika fanteliny izao ny Antsipriandreo. Fotoana ny fampalalamba vaoantsika indray eto amin'ny fitalavitra kolo fa tena ny araba tomboky lasy tomboky vavy manasana avy hatrany anaraka ny Antsiprian'izay. Zoma fa 4 ny volana Jolay 2024 andro natokana ny fitondram-panjakana anaovana ny fisaonan'ny pirenena manoloana ny zavamisy amianjady eto amin'ny firenena amin'izao fotoana izao. Ifantoka betsaka ao anatin'izay ny fampalalamba avao no tanterahana androany teny Amparvi Analakely amin'ny fotoam-pivavahana iraisam-pinoana nitondranam-bavaka ny firenena manoloana ireo tranga famonoana olona ny seho tatoato sy nanaovana fitsapana alahelo ho an'ireo namony havana tao anatin'izay. Tao amin'ny Efesianina no nitondrana ny tenin'Andriamanitra tsy avela handresan'ny ratsy fa mila miady hatramin'ny farany sika ireo ray aman-dreny ara-panahy nitarika izay fotoam-pivavahana izay. Manoloana ireo tranga niseho teto amin'ny firenena tatoato izay nahafatesana olona maro. No tanterahina androany teny amin'ny Parvian'Analakely ny fotoam-pivavahana iraisam-pinoana ho fangataham-pitahiana ho an'ny firenena. Nanomboka tamin'ny 7 sasany maraina ny fotoam-pivavahana no tarihiny filohan'ny Repoblika, ny Premier Ministre, ireo mpikambana ao amin'ny gouvernemanta ary ireo ray aman-dreny ampanahy. Ny Efesianina toko 9 andininy 12 no nitondran'ny filohan'ny FJKM ny Afatr'Andriamanitra. Mandalo fotoan-tsarotra ny firenena, tsy misy tokony iraviravin-tanana, fa taro ny tena fahavalo, hiady hatramin'ny farany isika ka tsy avela hanjaka ny asan'ny maizina, mivavaha ka aza mitsahatra. Ny olona any amin'ny afo be tsy mila sofazy tsony. Ny olona any amin'ny pôle nord tsy mila inona, tsy mila jus glacé. Fa malagasy mila mivavaka. Naiza lehanao, vavaka amin'ny malagasy. Tafio avokoa ny fiadin'Andriamanitra mba azonareo hifatra amin'ny fanangolen'ny devoly. Na ny afetseny ny devoly ihany koa ny tena ampiasaina eo. Zany misy metody mipetrapetraka mihitsy zany ataon'ny devoly hanimbana, amitahana ary anoendrazana fahamarinana pahany sy fandrika maro samihafa hamitahana ny zanak'Andriamanitra rehetrarehetra anankiray amin'ny tetikadin'ny devoly zany. Ahoana ny fomba azahoana mamitaka ny olona ary tena tetika na metody tena mipetrapetraka zay nakamely zany. Mihamafetra ny fahoriana mianjady amin'ny vahoaka malagasy.
aoka ho alaverina ny valifaty sy ny erisetra satria tsy izany no ambany olana eto amin'ny firenena hoy ny filohan'ny FFKM. Ny antso ny fiangonana sy ny vahoaka malagasy ihany koa izy mba hanokana fotoana hitondranam-bavaka ny Madagasikara manoloana izao zava-misy iainana izao. Mafana niarany ompoa tamin'ireo havana rehetra izay niara-mona namoy hava tiana namoy zanaka sy raitaposy sisa ary indrindra teo ihany koa ireo mitondra ratra sy fahaverezan-kevitra samihafa no ny etraketraka misy moa dia sorana ny fitondram-panjakana ihany koa niara-ny salato ao anaty fantotsana fotoam-pavanana io izay inona fa tsy anio ihany ny toy izany fa anako ary anenika amin'ny Madagasikara araky ny antso teo hoe mba hitondram-bavaka ny firenentsika menakafy fantatra fotoan-tsarotra ny lalovana fa mily koa isika fa tsy ny ratsy akorina andeha andresy mandrakariva eto amin'ity firenentsika ity. Anisan'ireo ireo tonga nanatrika izao fotoana izao ihany koa i Père Pedro tsy niarenana ny diplôma no maha-olona fa ny fanahy hoy ny nambarany mila foazina ny fanahy mba ahafahany tsirairay miara-monina mifanaja ary mifankatia ka samy azo ny anjara masoandro ny avokoa. Mpanan-karena Madagasikara sady mana talenta manana tanora matetika malaza isika sahirana nefa misy talenta be dia be amin'ity Madagasikara ity hitanay Andrialanitra ao fanary ampako izao misy tanora na manaova baka izao tamin'ny tany lasa teo 5 isanjato afaka baka dikany hoe misy arena misy talenta misy fahaizana misy fanahy ka dia aingany izao antso ho avo natao ireo ray aman-dreny mpiangonana rehetra ireo dia aingany mba ho avy tonga ho ampony tsiraray avy antsika rehetra tsy ankanavaka na olo sotra na ireo mpitondra na zay pretra na pastera sika rehetra mila fanavaozana fiavaozana sika rehetra. Nisy ihany koa ny fitsapana alahelo sy ny fanehoana fiara-miory tamin'ireo fianakaviany niaram-boina taoriany ny fotoam-pivavahana. Rakotra izy natanteraka Madagasikara satria nahita ny tsy fahita takany sy ny benandraokela tokoa ny fianakaviana maro tao ny nandao avana tao ny laozan'ny tapaka sy namana tao ny namoy zanaka zary tonga amin'ilay fitenenana manao hoe voafefitsy posaka ve ny masoandro ny majobojoboliny endrika ny tontolo izay jerena mafy tokoa raha mafy mangidy tokoa raha mangidy mafy ny fisarana manay mangidy tompoko ny laingy-baraky mafaitra ny laingina merivatsy fa mangidy noho ny mangidy ary mafaitra noho ny mafaitra izao fahoriana mianatra tamin'irety fianakaviana maro izay niaran'izao voina izao. Niavaka tamin'ity fotoana ity ny fanaovana akanjo fotsy ho mariky ny fiombonam-po nahitana mpanakanjo sy tarika evangelika ihany koa nanavana ny fotoana naharitra adiny 2 sasany teo ny eo ny fotoam-pivavahana izay ny farana am-pilaminana ary tsy nisy fanengelenana ny fifamoivoizana. Ilaina ny fitoniana eo anatrihan'ity halatra sy von'olona ity hoy ny faneho-kevitra ireo mpanao politika androany taorian'ny fotoam-pivavahana teny am-Parvy Analakely na izany aza. Ilaina ny fanafainganana ny fanadihadiana ary tokony avoaka ampahibe masony marina ao anatin'ity raharaha ity. Onona saina. Tokony anafaingana ny fanadihadiana sy ny famitorana amin'ity raharaha alatr'olona miampifandatsahana ity ireo tompona andraikitra amin'izany hoy ny antoko monima androany teny amin'ny Parvy Analakely. Fanavaozana izao ka tokony ho sahamoaka ny marina sy ampiatra ny mangarara ny rehetra. Nenenina fahasahiranana andalovan'ny firenena dia tsy mendrika ny firenena malagasy ny vahoaka malagasy ny zavatra mitanga toy izao fa tsy maintsy ao anatin'ny fitoniana ihany no azahotsika mamahan' izao olona izao fa ahitana ny marina tokoa no ahafahantsika mamongotra an'izao fomba ratsy eto amin'ny firenena izao miandry ny atao hoe inona ny marina amin'izao zavatra mitranga eto amin'ny firenena izao iza tokoa ny tompony andraikitra amin'izao ka izany rehetra izany dia mitaky ny atao hoe diligence na ny tokony hoe afainganam-pandeha eo amin'ny mpitandro filaminana eo amin'ny mpanao fanadihadiana ny mpanao enquête. Tokony ho alavirina amin'ny tranga toy izao ny fitsaram-bahoaka raha tiana ny voan'ny marina sy ahitana ny tompon'antoka ho hiatran'ny faneho-kevitra ireo mpanao politika.
abelzafy mahatratra izay nanimpiafatra ho an'iro irana manao ity tranga mamoetra ity sy izay maneraka azy. Miangava re antanandroa azanony fa samy malagasy anitsika ary raha ohatra ka voahiraka amin'izany ianareo resaka arabola ve no takalinao ny malagasy raha iaina aminao, resaka vola ve na resaka fahefana no anapatapahanao zanaka nateraka ka noho izany oka re fa ny vola dia tsy angidy ny fahefana mandalo, mbola tsy fahita hatramin'izay niainana hoe sady mangalatra zaza mangalatra olombe avy eo vonoina amin'ny feno abibiana sy herisetra tandremana toy ny anak'Andriamaso dia nitondro molotra amin'izao fotoana izao satria misy ane olona ihany koa mety tsy manao anefa no fifankalana ny fiarahamonina andavanandro dia zay na iny zay le tondro molotra sanatiavina enganeka soy zay no zavatra tandrovina eto amin'ny fiarahamonina malagasy satria lay fihavanany misy fotoana dia tena hoe mihoatra ny fefy kanefa zay moa zavatra misy satria ny olona zany fa tena fa masiary marary loatra ka eo tsy maintsy tandrovana hoe okizay re. Ilaina ny fitoniana na eo aza ny amehana ho iatrany faneho-kevitra. Ny korotana eto amin'ny firenena ny tanjon'ireo tompon'antoka amin'ity raharaha ity ka tsy tokony ho tratra anatin'izay velam-pandrika izay ny malagasy. Tsy vaolana ihany koa ny fitsaram-bahoaka fa fotoana izao hifanomezan-tanana eo amin'ny mpitandro filaminana ny vahoaka ary ny fitsarana. Tsy maintsy fonjainy entsy afa ary melohan'ny gadra mandra-pahafaty ireo rehetra voamarina fa tompon'antoka amin'ny raharaha alatra sy famonoana olona hono minisitry ny fitsarana. Ankilany mahatsapa fitanilana ny fikambanana albinos Madagasikara momba ny fikirakarana ny raharaha famonoana olona manana toetena variry manokana na izany eo amin'ny lafiny fandraisana fanapahan-kevitra na ny lafiny fanadihadiana ara-pitsarana. Tsara soarvelo. Misa 440 ireo voatazana miponja ny Manjanga raha toa maherin'ny 20 no voafonjy eto Antananarivo hatreto no ny trangana alatra sy famonon'olona amin'izao fotoana hoy tatitra avy amin'ny ministry ny fitsarana. Tsy maintsy fonjaina hoe tsy hafa avokoa ny lehilahy araka ny lamina isoroana ny mety ho fahatezeram-bahoaka sy fahafakisany fontsy raha ny fanazavana trany na izany tsy tsitsiana ny sazomena ireo rehetra voasaringotra amin'ity raharaha ity. Ny lehilahy rehetra dia any Antsefa daholo raha eto Antananarivo ary nisy arana ny avany Ambositra moa na lefa tsy Antananarivo ihany koa tesitra ny vahoaka rekena hoe matesitra tokoa le zavatra mitranga fa na izany arany tsy mety manao an'le fitsaram-bahoaka sanatria makifonja dia ivoaka daholo indray ny voafonja zay mety ho dangereux ihany koa. Izay zany mahatonga anay mandray fepetra amin'le famondrana an'ireo olona aty Antsefa ary fantatritsika fa Antsefa aloha amin'izao tsy azo vakiana fa raha ny mikasika an'ireo olona izay manao aveu dia izahay dia tsitsitsy. Malheureusement moa tsika tsy mahafaka manao ny atao hoe peine de mort sy ny chaise électrique fa isika kosa dia manana ny atao hoe peine perpète izany hoe gadra mandra-pahafatiny ary tsy misy fanenan-tsazy ho an'ny olona karazany ohatry. Ankilany mitanila ny fikirakirana ny raharaha alatra sy famonon'olona ka mahatsiaro voailika ireo manana toetena variry izay niarany tsy fandriam-pahalemana ihany koa ho ny filohan'ny fikambanana albinos Madagasikara. Misy amin'ireo raharaha tany amin'ny faritra no nangina sy nahitantony hatramin'izao raha ny fanazavany. Ain'olombelona ihany koa ny varira izay maty reny izay tapadoha reny fa nisy an'ireny tranga tany Mampikony tany Marovoay izay mbola hiadivana hatramin'ny farany ny anakarana an'ireny raharaha reny aty ny Antoliara ihany no mandeha ny raharaha-pitsarana amin'izao. Nisy an'ireny tranga famonoana olona tao am-pania izay tsy mbola nandeha ny ankety ny tany Tamatavy izay mbola tsy nandeha ny ankety aoka laha tsy tanila amin'ny fandraisana ndraikitra sy fanapahan-kevitra manoloana ny mahazo ny olombelona tsirairay. Raha miresaka tsika amin'ny fahatsatsara nisy tokoa fanambarana tatra ilay Sri Lankais fa ny angatahany vahoaka ray manontolo avoiny sary ilay Sri Lankais tratra marina ve izy tokony angarahara zany ny atao hoe communication mandeha amin'ireny raharaha reny mba hananany vahoaka malagasy fitokisana fa tena nandeha amin'ny tokony izy ny fanaovana ny ankety ny fampidirana aponja an'ireny olo ireny. Efa voafehy ankilany toetra ramafana ny seho tany Ambositra omaly no ny atezeram-bahoaka izay niafara tamin'ny fandrobana sy fandorona tranony iray amin'ireo tompon'antoka tamin'ny fangalarana sy famonona ny Larissa hoy ny solombavambahoaka ny antoerana Ratsaivina nahiditra ny afonjany tsy hafa ireo roalahy voaroroy tamin'ity raharaha ity raha toa nalefa ny an-tanimora ireo vehivavy miisa roa.
fantatra zany fa hita fa fampisehoanany atao hoe atezeran'ny vahoaka tamin'ny fanaovan'ireo olon-dratsy ny asany ary fa filazana ihany koa amin'nivon'ny atao hoe tompona andraikitra na io nivon'ny mpitandriny filaminana zany na ny fitsarana mba ampiseho sy ampalala hoe tokony raha misy ny olona manao ny ratsy dia tokony ho faizina araky ny lalàna zay mamehy azy. Telopolo ny raharaha fahaverezan'olona efa tonga eny amin'ny fitsarana maneran-nosy ka ny 12 amin'ireo no efa niakatra fitsarana raha ny fanazavana avy amin'ny ministry ny fitsarana trany. 7 ny tranga fahafatesan'olona voarakitra ao anatin'ireo raharaha fahaverezan'olona ireo. Mahery ny 26 ireo olona nanaovana filazana fikarohana noho ny tsy fahitana azy ireo nanomboka ny volana janoary eny amin'ny 24 ary mahery ny 70 no efa hita hatreto. 770 amin'izany no voalaza fa nandao ny tokantrano tsy antery noho ny antony ara-pianakaviana. Misy ihany koa ireo fianakaviana tsy manome vaovao ny tompon'andraikitra intsony. Isy tatitra ofisialy avoaka ny fanjakana isan-kerinandro. Isy ny vaovao tokana sy ofisialy momba ny fivoarany raharaha sy ireo fepetraresina ho iatran'ny ministry ny fitsarana. Misy ny tsy fandriam-pahalemana eto Madagasikara fa misy ihany koa ny manararoatra izany ka mampitombo ny zava-misy antserasera hoy ny fanehoan-kevitra. Fa iverenantsika vetivety ny fisaona amin'ny pirenena mariky ny fiombonam-po amin'ireo ny arambona sy ny fahatsiarovana ireo namony aindy hanontranga fakanan-keriny teto amin'ny firenena nanokanana ho andro fisaona amin'ny pirenena ny andro anio. Ilainy izany ary tsara rehefa nahatsapa izany teo anivony fitondrana fa isan'ny takiana hatrany ny siny mangarahara sy ny fandraisana fepetra enitra amin'ireo tompon'antoka raha ny fanehoan-kevitra voaray tamin'ity androan'ity kabainloha. Rary ny firosoana tamin'ny fisaona amin'ny pirenena androany noho ny tranga tsy fandriam-pahalimana izay namoizana ny an'ireo mpiray-tanindrazana maro raha ny fanehoan-kevitry ny olo-pirenena androany. Ilaina ny firaisan-kina ho fiombonam-po amin'ireo ny arambona na tsy ahafaka ny alahelo sy ny ratra nahazo azy ireo raha ny fanazavana. Hitanao le fahoriana nahazo an'ny olombelona dia tsy maiky miaraka ory amin'izay ory ary miara-faly amin'izay mifalika olotsika androany dia izay no nahasara an'ilay fotoanan'ny malagasy. Marina le saina nahidinena tezany nahidinena tezany moa ny olombelona zany mba mamitsapitsaka satria fahoriana ny famangina fahoriana androany. Raha ny tena marina aloha dia tokony izay mihitsy hoe tokony atao fisaona pirenena nefa tokony manaja an'izay fa izay no tenen'ny fanjakana dia tokony mba manaja an'izay koa zany rehetrarehetra amin'ilay zava-nisy misy be da be ireny. Lizy loatra zao dia ohatra mbola tsisy anina mihitsy hoe ahoana zany ny zay hita ve efa misy hazo ve le izy efa misy tratra ve dia ahoana ny toy an'le izy tokony fantatry ny vahoaka koa zany zay zavatra izay raha ny tena izy. Le resaka amin'izay ma tsy be da be hoe soriny zao hoe nefa tsy zany izay tena fandehan'le izy dia tokony avoaka amin'ny fanjakana mazava tsara mihitsy zany le izy. Tsy ampy raha eo amin'ny endrika ivelany fotsiny ny fiarah-mientana fa tokony hamafisina ihany koa ny fiarovana amin'ny alalan'ny andromasom-pokon'olona sy ny fisafoana ataon'ireo andehana mpitandro ny filamenana eny anivon'ny fokotany. Takina ihany koa ny hisy any fanadadiana lalindalina sy hamoahana ny valin'izany ho amin'ny anaran'ny mangarahara. Be da be zao ny asan'ny satana fandrika asan-devoly amin'ity fangalaran'olona sy famonoan'olona mahatsiraviny ity dia tena ilaina io, tena ilaintsika malagasy io. Tokony tena mandray tanana izy ampisehoany marina rehetra momba an'ity von'olona eto amintsika amin'izao andro iainantsika izao hoe avoaka amin'ny marina dia ariary amin'ny malagasy le tena manao an'le zavatra manakorotana ny firenena eto amintsika ity. Fa ny tena ny andraikitra ny tena ho raisinay zany tena mavesatra aloha dia ny eto amin'ireto bara sy ny manodidina zany satria ireo matetika somary mafimafy lokely dia misy ny andraikitra ny amin'izay. Eo ihany koa ny fanitanana ny olona mba hoe tena miara-miondrika amin'ny lafiny izay hoe fisaona pirenena izay fa na zana-tsana azy raha ny mpitondra fanjakana dia mandefa miaramila, mandefa polisy andarma manao patrouille miodikodina eny ary miaraka aminay manao an'izay. Marina araka ny didim-panjakana 2020 tsipika 2020 natokana ho andro mpisaona amin'ny pirenena manirana nosy ny daty ny zoma 24 Jolay 2020 ho fahatsiarovana ireo ny arambona tamin'ny fakanan-keriny sy famonoana olona teto amin'ny firenena. Nanamarena izany andro mpisaonana izany androany
nampison nahidina amin'ny antsasaky ny tsorakazo ny saina ampirenena manderana ny tanyny repoblikan'i madagasikara voarara ny fety sy ny lanonana ampahibe maso rehetra nakatina avokoa ny toerana fivarotana zava-pisotro misy alcool ary napetraka ho andro tsy fiasana nefa andraisan'ny karama nanady zay fisaona ampirenena zay avokoa ny tany amin'ireo renivohim-paritany rehetra androany nihidy avokoa ireo birao-panjakana rehetra nangingina ny tao atapy-tanàna ho an'ny Mahajanga sy Antsirabe raha toka nanony fiainana andavanandro ny tao fianaran-tsoa. Teo amin'ny manasasaka ny taon-tsaina avokoa ny sainam-pirenena malagasy manoloana ireo birao-panjakana rehetra tao Mahajanga androany nikatona avokoa ny birao-panjakana rehetra sy ny toeram-pisotroana tao atapy-tanàna ankoatra ny foibe mpanadinana na nataterahana ny bakaloria nangingina tsy be mpivezivezy tahaka ny mahazatra ny lalana. Ny fivavahana no azo atao satria raha misaona olona dia mety ihany ny mivavaka. Raha misy zany ny hanao mariazy ataoko hoe date sacré moa ny date efa azo amin'ny mariazy zany sarotra ny anakanana hoe tsy azo atao ny mariazy fa ny hoe carnaval pipipi magnaraka ny lalana n'ino tsy azo atao. Ny lanonana any amin'ny toeram-pilanonana koa rehefa vita ny fisoratana sy ny fanamasinana any am-piangonana tsy azo atao ihany koa. Nidy daholo ihany koa ny birao-panjakana sy ny toeram-pisotroana tao Antsirabe renivohitra ny faritra vakina karatra manokana na dia eo aza nefa izany nisy ihany ireo olom-pirenena tsy maintsy nanohy ny asa fiainana andavanandro fa mirahina miara-miampo amin'ireo malagasy mpiray tanindrazana izay ny arambona. Tsy tokony hijanona amin'ny fisaonam-pirenena ny fitondram-panjakana fa nisy ny hetsika mahery vaika hoy ny fanazavana. Ilaina firaisan-kina ilana fimbonam-pon'ny olona mba ahafahana manafoana ny zavatra tsy mety fa raha samy akahaka ho azy eny tsy hisy zavatra andeha amin'ny lohany eto fa mila firaisan-kina dia mila fahasahiana ihany koa mitoroka an'izay manao zavatra tsy mety fa ohatran'ny voafina lasa miaro an'le manao tsy mety indray tsika raha ohatra ka tsy mirahina hiady ihany ohitra an'izy ireny. Ny asa nitovy tamin'ny andavanandro ny ankamaroan'ny mponina tao Fianaratsoa na dia teo aza ny andro fisaonana noho ny andro any tafatotona tao anatin'ny andro tsena nanao ny asan'ireo mpitatitra amin'ny ankapobeny na izany aza miandrandra fitoniana sy filaminantsaina ary fandriam-pahalemana maritra avy amin'ny fanjakana ny rehetra. Ilaina ve le andro fisaonana satria raha tena ilaina izy tokony hisy hihepahaka tanteraka mihitsiny amin'le zavatra ohatra hoe atao amin'le fiainam-pirenena zany fa tsy hoe mandany fotsiny le andro fisaonana dia rehefa avy eo mivadika tsy fantatra hoe inona indray ny vadika an'izay rapitso. Tampoka be tamin'ireo mponina tao Morondava ity fanapahan-kevitra ity hoy ny nanaovana fanadihadiana mety kokoa natao tamin'ny andro alahady na andro tsy hiasana ny fisaonam-pirenena hoy ireo nanaovana fanadihadiana mety tsy hanelingelina ny asa fiveloman'ny mponina izany raha natao tamin'ny andro fialan-tsasatra. Nefa naheno amin'ny radio fa hoe atsahatra daholo efa nizan-dalana ohatr'izay ataoko misy fiteraha misy hoe fahasorenana avao koa amin'ny reny olona regny ohatran'izay satria lanonana moa zavatra omanina iny nefa zay ny hafarany. Namporisika amin'ny mpitondran'ampy ny fitandronan'ny filaminana ny olom-pirenena ao Toamasina hanetsika ny ereo am-pelantanany manoloana ny toedra raha eto amin'ny firenena. Arahanasa misy kokoa ampitomboya ny mpitandro filaminana izay efa naparitaka etseroa ataovy tena hoe tena maro satria raha dinina nge ny mpanao ratsy dia vitsy mitaha amin'isantsika isam-batan'olona indrindrandrindra ao anatin'ny fitandronan'ny filaminam-bahoaka. Ho an'ny teto Antsiranana dia nanaraka ny lamina napetraka nandritra ny andro mpisaonam-pirenena ny birao-panjakana sy ireo toerana maro samihafa. Nizotra am-pilaminana ihany koa ny fanadinana bakaloria teto Antsiranana na dia teo aza ny andro fisaonana ho an'ny androany. Amin'ny ankapobeny na dia teo aza ny fisaonam-pirenena nanohy ny fiainana andavanandro ny ankamaroan'ny olom-pirenena ny tadiny hoanina isanandro na izany samy nanamafy ny rahina amin'ny malagasy amin'izao fisainam-pirenena izao izy ireo. Dia izay ihany koa no entintsika amin'ny sendro vetivety ao anaty dokafohy aza misaraka amin'ny azy. Pourquoi acheter occasion quand vous pouvez vous permettre un neuf? Tibuta, la nouvelle marque de laptop fiable, rapide et performant. Tibuta, vous aussi vous pouvez vous le permettre. En vente chez Cosmos, distributeur Uditech.
aetsika vahoaka an'ambily be fa misy vaovao tsara ho antsika ity fanokafaka mavetiny Cosmos eto ambily be le 23 juillet ambarantsika diaby fa na enaro ny entana ato amin'ny Cosmos zay azo safidianana tsara électroménagère, télévision, audiovisuel, meubles, téléphone, fitness, outillage, moto, scooter, tuk-tuk sy ny tsy voatanisa tombony ho antsika amin'ity promotion ity dia naseho fiainam-bidy hatramin'ny 75% ho an'izay mividy entana le 23, le 24, le 25 juillet tsy olana ny tsy fanagnam-bola elo eo miaraka amin'ny vente crédit mirindra aza magnantara anao fa stock limité zay tonga aloha mahazo aloha rendez-vous antsika le 23, le 24, le 25 juillet eto amin'ny Cosmos ambily be amorgnala. Cosmos, votre partenaire de confiance. Fa maninona ary ny olona rehetra mivoaka avy ato aminareo ny fotsy be daholo ny nifiny? Ny tsiambaratelo dia ny Sanidon. Les dentifrice manafotsy mampangirana ny nify andramo dia ho hitanao ny vokatra azo avy aminy. Sanidon, les dentifrice tsy mitovy amin'ny hafa. Manadio sy manafotsy tsara ny nify ary manamanitra ny atovava mandritra ny tontolo andro. Dentifrice Sanidon, blancheur et fraîcheur au quotidien. Distributeur Uditex. Itanao pivatraretraretra meilleure qualité mitondra vitamine C ny goût-tegna naturel tsy pirate fa tegna réel parfait orange fraise et coco sy parfait maro isan-karazany avy agny Europe an'le tegna top mina mety aminà. Salama tompoko tonga soa tamin'ny Pegasus zay dia mamokatra kidoro vita avy amin'ny mosy tena mateza voanja fiafy manitsy azon-damosina ary manampy amin'ny fitsaboana azy fonina azy safidianana tsy tiany bibikely io tsy mandray lelanafo azo andalorana azo atao coussin ho ana-canapé mety boela gilet de sauvetage ary mbola misy tapis masolotsi amin'ny loko isan-karazany tsy mifidy toerana n'aiza n'aiza matapy soka mora diovina sady tsy matahotra rano nefa malefaka. Pegasus koa dia mbola manana canapé sady fandriana ary isolant thermique le mampangatsiatsika ny atotrano amin'ny andro mafana sy mihazona ny hafanana amin'ny andro mangatsiaka dia tonga varaliana fa misy refzetine. T'es pas prêt? Avec First Prestige de Yas, profite d'une giga promo. T'as 400 SMS, 30 000 arrières d'appel, 10 minutes vers l'international. Et maintenant, 15 gigas de net. Oui, 15 gigas au lieu de 1 giga. Et c'est toujours à 30 000 arrières. Appelle vite le dièse 322 étoile 93 dièse ou va sur ta super app Yas et moi. C'est jusqu'au 31 juillet seulement. Yes. Anoizatsika ny tapany faharoa amin'ny fampalalam-baovao amin'ity ala ity voarara ny fikarakarana kermesy ireo hetsika rehetra mamoran-kizy ao amin'ny commune Lasora mandritra ny vanim-potoana ny fialan-tsasatra no hamafisana ihany koa ny fiarah-miasa amin'ireo mpitandro ny filaminana hisorohana ny fahaverezan-jaza sy ny alatrolona ary antohana ny filaminana sy ny fiarovana ireo mponina amin'izay fiainana andavanandro izay. Daniela Minortso. Malona ny aiai ateraky ny firongatry ny trangana alajaza sy tsy fandripalemana amin'izao fotoana no hamafisina ny fitandrona fahalemana amin'ny commune Lasora mandritra izao vanim-potoa ny fialan-tsasatra izao. Ankoatra ny famorina ireo sefokotany andray ny fepetra maro samihafa iarovana ny tanàna napetraka ny andro masom-pokon'olona ary maso akaikany koa ny fivezivezena toy ny fidirana sy fivoan'ny vahiny ny anivon'ny fokotany fa indrindra ireo hetsika mamorak-izy amin'izao vanim-potoa ny fialan-tsasatra izao. Matetika le izy hoe zaza irana dia lasa tsy hitany misy ny resaka hoe tomobila amina fiara
miaraka amin'ny vitre fumé dia misy ny fanarahamaso ny mpitandro filaminana amin'ireny a. Ny akoatran'izay dia ny famorim-bahoaka ao alasora ka manangona zaza, izany hoe reny kermesy sy ny sisa rehetra reny a dia voarara avokoa. Ny hetsika rehetra ao anatin'ny commune Lasora dia tompona andraikitra feno, ohatra hoe ny eny amin'ny espasy na ny hetsika ara-panatanjahantena moa zany zao ny sokafana dia tsy maintsy misy ny fanarahamaso sy ny fiara-miasa mpitandro filaminana amin'ny fivezivezena amin'ireny hetsika maro samihafa reny. Fa ny hetsika zany a zay hoe tsy hisy fanarahamaso mpitandro filaminana dia tena ravaina avy hatrany. Tsy ny ena Lasora ihany, efa samy mandray fepetra manokana iarovana anjanany avokoa ny ankamaroany Ray aman-dreny eto Antananarivo sy ny manodidina amin'izao fotoana. Ny anatin'ny fotoan'ny fialan-tsasatra ny ankizy aza izao fotoana izao, tsy avela mivoaka ny trano, tsy misy ihany koa ny fandehanana ny ambanivohitra tahaka ny isan-taona. Nay zao raha hoe ny fisorohana an'izay ny anay ao an-trano ihany tsy navoaka mandehandeha intsony ny ankizy kely. Na hoe miaraka aminay Ray aman-dreny foana, zay sisa ny azonay ataovana ankoatran'izay tsy nalefa intsony. Taloha izy nalefa tany fa zao tsy nalefa intsony mihitsy. Tsy nalefa tany ambanivohitra intsony. Ka le malaza be ty resaka alajaza sy ty hoe zay moa le kidnappinina olona sy ny any dia zay mihitsy fanapahakevitra za manokana hoe tsy ho alevako any ambanivohitra, tsy alevako any amin'ny fianakaviana fa nitazomiko ao an-trano mihitsy dia ao an-trano tsy navoaka koa mihitsy. Ny anay fa nasiana fanaraha-maso manokana mihitsy satria hitanao ny anay anaty tamboho dia ny olon-dehibe ihany no voaka mividy gotehan'ireo na ohatr'izany tsy irahana mivoaka mihitsy izy. Zay no fanapahakevitra. Ny ana hoentiko manaraka anazy zanako, hoentiko manaraka anazy foana ety am-piasana, miala amin'ny 5 sasany dia amin'ny 7 sasany zay mody. Tsisy misy ankizy ao fa tsy dia atoko isany, tsy voataiza le ankizy. Izy lava tongotra mandehandeha le zaza dia tsy voara-maso tsara. Miantso ny komina rehetra indraindraikitra sy hanamafy ny fiara-miasa amin'ireo mpitandro filaminana ny tompony andraikitra, hisorohana ny alajaza sy ny tsy fandriampahalemana. Entanina ihany koa ny mponina mpandre avy hatrany ny mpitandro filaminana raha misy olona na tranga mampiayay. Voarara ny lalàna ny fitsaram-bahoaka na inona zava-mitranga. Natomboka tamin'ny fomba ofisialy androany mizotra Soatrans Plus mampitohy any Toliara sy Antananarivo. Fanitarana tambazotra natao hanamorana ny fivezivezen'ny mpandeha, anohana ny toe-karena ny faritra ary koa ampiroborobo ny fizantany anatiny eto Madagasikara ihany koa. Mahery ny 700 kilometatra ny alava ny lalam-pirenena fahafito mampitohy ny faritra afovoantany sy ny morotsiraky ny lakandran'ny Mozambika. Anisan'ireo lalam-pirenena lehibe sy manandanja indrindra eto Madagasikara ny RN7. Ao anatin'ny fanitarana ny tambazotra ny fitaterana lavitra tantanany dia nahavita ny dia ny andrana voalohany ny azo ny faritra Timondrefana ny orinasa Soatrans Plus. Fanokafana zotra vaovao mikendry ny hanamora ny fivezivezen'ny mpandeha sady andray anjara amin'ny fampiroboroboana ny toe-karena ao amin'ny faritra Timondrefana. Naneho ihany koa ity dia andrana ity fa mbola manana vitana lehibe, tsy mbola voatrandraka tanteraka ny sehatry ny fizahantany anatiny eto Madagasikara. Ny famporosiana ny malagasy hitsidika sy hafantatra bebe kokoa ny tanindrazany dia isan'ireo fomba mahomby hanomezana aina ny toe-karena eny amin'ireo tanàna lalovan'ny RN7. Toliara kosa dia tanàna iray miavaka amin'ny haren'ny kolotsaina izy, toerana ifaneraseran'ny fokovezo, mafaly ary antandroy. Ny ranomasina sy ireo asa mifamatotra aminy no ivo ny fiainana andavanandro ny mponina eto. Mino zahay fa mbola maro amintsika ny mbola tsy nahita ny tanàna ity, ka raharoto satria efa manome tanana antsika izao ny Soatrans Plus. Amin'ny alalan'ity zotra vaovao mampitohy mivantana n'Antananarivo sy Toliara ity dia antenaina iroborobo kokoa ny fifanakalozana eo amin'ny olona sy ny kolotsaina sady hanamafy ny fampandrosoana ara-toe-karena ao amin'ny faritra. Manomboka an'io zoma no hanomboka amin'ny fomba ofisialy ny zotra Soatrans Plus mampitohy any Toliara sy Antananarivo. Fanitarana tambazotra izay antenaina hanamora ny fivezivezen'ny mpandeha, anohana ny toe-karen'ny faritra, ampiroborobo ny fizahantany anatiny eto Madagasikara. Ka fandriodeny zao ary ny toeranao.
Vaovao fampianarana vetivety laharam-pamena tamin'ity fanadinana bakaloria enina amby roapolo amby roa arivo ity amin'ny fiarovan'ireo mpiadina sy ny fiantohana ny fahatombana ny vozotra ny fanadina mpanjakana. Napetraka araka izany ireo fepetra sy rafitra manokana andrindrana ny asa fiarovana sy tandrona ny filaminana mandritra ny fanadinana izay mbola hitohy ny herinandro ho avy izao ho an'ireo sokady sasany. Napetraka ho ivon'ny fandrindrana ny fiarovana ny fanadinana baccalauréat enina amby roapolo sy roa arivo ny centre opérationnel de suivi et de sécurisation du baccalauréat Analamanga angonina ao avokoa ireo vaovao mahakasika ny fizotry ny fanadinana ahafana mandray fanapa-kevitra aingana sy mahomby. Isy arak'izany ny fandrindrana ny asa fiarovana sy ny fitandrona ny filaminana ary fiara-miasa akaiky eo amin'ny ministera amin'ny fampianarana ambaratonga ambony sy ny fikarohana ara-tsiansa sy ny polisy-pirenena. Tanjona amin'izany ny antona ny filaminana sy ny fahamarina fizotry ny fanadinana baccalauréat enina amby roapolo sy roa arivo mialoha mandritra ary ao aorian'ny fanadinana manerana ny nosy. Entsekilany nisy ihany koa ny fandraisana andraikitra manokana teny anivon'ny toeram-panalana fanadinana nandritra izay herinandro izay. Mipetraka eo numéro-na convocation dia mipetraka eo marika ny telefôna dia iny ihany nentiny makan'izy rehefa avy eo. Ka raha sanatria ohatra hoe tsy hita misy telefôna ohatra izany dia mety hoe olona hafa naka azy fa tsisy afaka olona hafaka anazy mihitsy raha tsy liaka izany dia manao sinisy. Efa nanomboka latsinainy io zavatra io. Dia zay mbola tsisy nitaraina teto aminay zavatra very telefôna ohatran'izany. Ary nilamina tsara zany ny fandrindranay ny andraikitra nametrananay teto. Ny antony an'izay satria tsy afaka mitondra telefôna ny ankizy any am-pianarana. Dia zay ny antony nametranay teto hoe tompona andraikitra nareo amin'ireo ankizy ireo amin'ny zavatra miseho. Mafy le adidinay le andraikitra tena mafy ary tena sarotra ny herinandro izay. Zany natsapa mihitsy hoe mafy le izy nefa vita soma tsara. Nandritra izay herinandro izay ny aina fitantainana ireo mpiadina ankoatra ny adi-saina ateraky ny fanadinana baccalauréat nanampitrotraka ny tahotra vokatry ny resaka fankanageriny sy ny tsy fandriam-pahalemana. Tena mafimafy kely mihitsy aloha ny atrika an'ilay fanadinana satria miala an-trano tsy maintsy mitaintaina nefa tsy maintsy mandeha maraina be satria sao dia matahotra tara dia mitaintaina sady mitaintaina amin'ny examen no mitaintaina amin'ilay le mpangalatra olona sy ny tariny. Ny tena sarotra taminah zao ny suite et les fonctions mba toetoe ihany dia histoire koa tena mahakivy be fa manana fanantenana ihany izany hoe afaka. Tsy milamina ny eto toerana dia mangatana mitombo foana isan'andro hoe mba vita soma tsara amin'ny baccalauréat izay natsihanay tamin'ity herinandro ity. Dia somary matahotahotra kely ihany satria tsy milamina ny toerana. Dia tsy maintsy rehefa mody amin'ny hariva dia tsy maintsy mandeha bus satria sao dia hoe misy mangalatra aminahy misy manao ambony. Ny farana androany ny fanadinana ho an'ny fianarana ankapobeny ary mbola hitohy amin'ny herinandro ho an'ireo mpiadina baccalauréat teknika, teknôlôjia ary arakasa ary mbola mitohy ihany koa ireo fepetra teo aloha. Mandidina ny 700 ny asa fanarenana ny université ao barika 5 hatreto no vita taorian'ny tombany izay natao. Ny ao barika 5 izay nahitana fahasimbana hatrany amin'ny 700 taorian'ny fandalovan'ilay rivodoza gezany afarany teo. Brodora seta Koltoa Masina. Raha nataony tombana manodidina ny 700 hatreto ny asa vita amin'ny fanarenana ny université barika 5 izay potiky ny rivodoza gezany farany teo ny 700 ny fotodrafitrasa ao an-toerana. Ankoatra ireo trano efa nahazo fanitso vaovao sy ireo efitra fianarana narenina mbola maro ireo fotodrafitrasa mila fanamboarana maika eo anivon'ny université. Vita ny konakoro amby roapolo ny tafony fa ny varavarankely sy ny douche sy ny WC ao anatiny tsy mbola vita. Vita ny bâtiment folo izay niarahana tamin'ny PRRM iny fa mbola misy eo amin'ny fotodrafitrasa 70 zany 70 ny mbola tsy vita. Misy ny ato anatin'ny na mahakasika ny trano fianarana zany na mahakasika ny birao na ato barika 5 zany na ny ville zany tiko. Ny ville birao ny présidence, ny birao ny SPG, ny birao ny SED sy ny salle de classe zany. Zay mbola nilesana teo hoe fidy no manao an'izay le 70 lots zay dia mandeha tsikelikely izy misy éligible tsy éligible anat'ilay izy fa ny 12 no andeha zany. Efa miroso ihany koa ny asa fanatarana ny lalana ao anatin'ny université. Fiaraha-miasa amin'ny fitondram-panjakana sy ireo mpiara-miombon'antoka hahafahana manamora ny fivezivezen'ny mpianatra sy hanomezana endrika kanto ny toeram-pampianarana. Natao izao ary vita izao
tsy noho ninony fa noho ny ezaka iombona n'ireo mpitantana ato amin'ny université manomboka amin'ny filoha sy ireo mpiara-miasa aminy ary irina izay hatrany hatrany no itohy endrika vaovao endrika ao anatin'ny fikirizana no entina manarina ny université hitatra izao fomba fiasa izao eny fa hatrany amin'ny fitantanana an'ireo mpianatra ihany koa azy ankilany miandrandra ny fanafanganana ny asa fanarenana ireo efitra tsy mbola vita ny mpianatra ao an-toerana ahafahan'izy ireo miverina mianatra ao anaty filaminana sy ny fepetra tsara avy any Toamasina dia hiazo any Mahajanga vetivetsika fatranga mpiarahamonina olona efatra ankasa isolokolona tamina fivarotana milina fanamboarana vola sandoka no sarona atao Mahajanga atao orian'ny fanadiadiana izay natao fantatra fa 500 tapitrisa ariary ny vidiny no kasain'izy ireo amarotana ilay fitaovana Christian Andriamihery Kolo Mahajanga no kasaina amidy 2 milliards 500 millions de francs hisolokina olona teto Mahajanga ity milina sandoka fanamboarana vola ity mialohany nahasamboran'ireo zandara avy eo anivon'ny fikarohana heloka bevava ny iray tamin'izy efatra ao anatin'izao raharaha izao fanamboarana vola sandoka no fitorohana voarain'ny zandary ny fanadiadiana no nahafantarana fa ilay milina no nikendrena hamidy fa hoe mahavita manamboatra vola efa mpidirin'izy ireo mialoha ao anatin'ilay milina ny vola 2 ariary maromaro mba hamitahana ny mpividy araka ny loharanobavao zay voaranety atao anivon'ny gendarmerie section de recherche criminelle eto Mahajanga moa zany zay loharanobavao izay nomeny olona tsara sitrapo moa zany izy io fa misy olona izay manamboatra vola sandoka ary manana machine izay fanamboarana an'ireny vola sandoka ireny rehefa natao ny velam-pandika rehetra dia tratra ilay olona rehefa natao ny fanadiadiana dia fantatra fa tsy fanamboarana vola sandoka no tanjon'izy ireo amin'izy ity fa ny entina amarotana an'ilay machine izay entina hoe anamboarana an'ilay vola izay avidy amin'ny vidiny 2 milliards 500 millions de francs tena sautement eo akaikin'ny creusement moa zany no toerana nisin'izy ireo dia natao moa zany velam-pandika araka an'izay voalaza zay dia tratra atao moa zany izy ireo misy efatra izy ireo fa ny sasa moa zany tafaporitsaka anakira ihany no tratra izy io raha ny fantatra dia olona avy any amin'ny faritry ny fianaratsoa iny izy ireo ankoatran'io machine io zany dia misy an'le commande n'io machine io lasa any amin'izareo ihany koa satria raha ny fitantaran'le olona zany dia misy commande io zay vao afaka mamoaka ny vola io ary ny mode opératoire an'izareo amin'ny machine io zany dia efa petraka ao zany le vola dia mody ampidirina fotsiny lay taratasy dia mamoaka an'le vola tena vola fa entina ivarotana zany solokina olona zany tanjona eto i taratasy io moa zany dia taratasy spécial raha ny fitenen'ny zareo anazy fa rehefa ny tena natao moa zany ny fanadidina azy dia tena zay fisolokina ranoray zany tanjon'izy ireo mba entina marotana an'le machine amin'izay vidiny 2 milliards 500 millions de francs zay mbola tsy nisy olona voafitaka aloha hatreto saingy efa vonona tao anatin'ilay milina ny vola 4 ariary sy ireo taratasy fotsy mitovy refy amin'ny vola 2 alina mba ampisehoana fa tena mamoaka vola tokoa ilay milina mitohy ny fanadiadiana mialohan'ny anolorana ilay voasambotra eny amin'ny fampanoavana nofaranana tamin'ny fomba ofisialy omaly ny andiany voalohany tamin'ilay fifananana fokotany madio izay nokarakarain'ny ministerany rano ny fanadiovana ary ny fidiovana ampiroboroboana ny fahadiovana sy ny fandraisana andraikitry ny mponina amin'ny fikajiana ny tontolo iainana ambatany amboara tao anatin'izay ny fokotany manjaka miadana Daniela Minorso tamin'ireo fokotany miisa 270 nandray anjara tamin'ilay fifananana fokotany madio no karakarain'ny ministerany rano ny fanadiovana ary ny fidiovana niaraka tamin'ireo fokotany sy komuna Antananarivo renivohitra fokotany miisa 3 dia ny fokotany manjaka miadana fokotany Antanity avaratra ary ny fokotany Ampandranandrefana no fokotany telo voalohany voasokajy ny anadio sy ny atsara nandritra ny fifananana fokotany madio tao anatin'izay 3 volana izay raha fokotany 12 no tafita tamin'ny dingana famaranana ranambarany teo anivon'ny ministera isan'o refesina sy nojerena manokana tamin'ireo fokotany nandritra ity fifananana ity ny fahatsetsenany tatatra ny lobolobo ny rano miandrona sy ny maro hafa
tanjony fifananana fokotany madio ny amprosiana ny mponina sy ny fokotany andray anjara bebe kokoa amin'ny fitandrona ny fahadiovana namerenana ny asy ny tanàna ny asy ny fanadiovana raha ny fanazavana le izy tena fanentanana fitaizana ny tsirairay avy ny fahadiovana sy ny fidiovana resahan'ny ministera dia manomboka amin'ny any an-tsekoly any amin'ny fianarana any zany satria misy ny fampianarana ny ankizy anasa tanana amin'ny rano madio alohan'ny sakafo fantatsika fa misy ny valana retana isan-karazany dia any amin'ireny sekoly ireny izay tsy mitsahatra ihany koa manentana misy ny école mide wash hozy izytsika na ny sekoly sakaizan'ny fahadiovana dia ny ministera koa manentana an'ireny tsy mijanona fotsiny amin'izao le izy fa hatrany amin'ny université efa nandeha tany amin'ny université any Barika 10 izay efa nandeha tany amin'ny université Anakatso izay ny fanadiovana sy ny fidiovana zany dia any tokantrano any an-tsekoly any amin'ny université ary any amin'ny tontolo rehetra iainantsika eny ankilany efa miroso miandalana amin'ny fampiarana ny lalàna mifeny fanadiovana ny avy eo anivo ny CMH eo anivo ny fiadidina ny tanàna n'Antananarivo amin'izao fotoana raha tsy ampiarana koa ngamba le izy tsy voatra le tanàna satria zavatra ohatra fotsiny amin'ny ohatra anatin'ny lalàna hoe raha manary fako alohany amin'ny efatra ohatra efa misy azy ohatra mandoa 10,000 ariary raha ohatra raha ka mbola mihoatra an'izay dia 2 alina ariary 10 alina ariary ohatra misy azy ohatra zay fa tsy ampy amin'izao dia mampianatra dia ny mandoto pipisy mikakainy an-dalana ireny misy azy mafy mihitsy mbola tsy nampianatra natratra zao zay indrindra tao boribory tamin'ny voalohany dia nasaina nanao asa iombonana izy asaina fafana izy dia manadio izy efa manomboka tsapany ihany hoe rehefa mipetraka lalàna dia misy atao fa le fa elaela tsy niasa moa zany dia manahirana koa mila fasahina zany ka mampianatra zay zao dia hoavy zay rehefa zoarina tanteraka ny ampiatra ny lalàna lalàna iny efa ela ny vote fa tany amin'ny 2019 tany ny efa vote efa mipetraka ka iny ny afahana mifeny tanàna raha tsisy an'izay tsy afaka Mari-pakasitrana sy loka mitetina raika amin'ny 30 faingo valo tapitrisa ariary no azo ny fokotany manjaka miadana boriboritany voalohany izay nibata ny laharana voalohany tamin'ny fifaninanana fokotany madio. Loka mitetina 5 faingo valo tapitrisa ariary kosa no azo ny fokotany Antaneta Avaratra boriboritany fahaenina ary loka mitentina 4 faingo valo tapitrisa ariary ho an'ny fokotany Ampandrana-Andrefana. Misy ihany koa ny fitaovana hoentina amin'ny fahadiovana sy fanadiovana ho an'ireo fokotany 10 voalohany tamin'ireo fokotany miisa 2,90 nandray anjara. Tsy hijanona eto Antananarivo renivohitra ihany, ito amin'ny fokotany sy faritra maro manerana ny nosy ity fifaninanana fokotany madio, karakarain'ny ministeran-drano ny fanadiovana ary ny fidiovana ity. Maresaka iraisam-pirenena vetivety olona 12 no namony ainy ary 10 naratra androany vokatry ny fanafihan'ny tafika ukrainiana tany Rosia. Isan'ny aran'ny fanafihana n'orinasa lehibe Wildberries izay efa tafika fantelony zao miamafy hatrany araka izany ny fifanakalozana daroka bomba ataon'ny Rosia sy Ukraine tato anatin'ny herinandro vitsy ka mampitombo ny isan'ireo sivila sibatra ao anatin'ity ady efa naharitra taona maro ity. Dia izay ihany koa no entina manakatondray ny fiarahantsika amin'ity alina ity anaiza misy anao ankasitrany ianao nanaraka ny fampalalam-baovao hatramin'ny farany. Aiza dimy rehefa zoma toy izao ny fotoana ny fandarana ankitsipo izay anasantsika vahiny amisa 2 fantatra ihany koa ao anatin'izay sehatry ny politika eto Madagasikara izay resantsika ny hararaha alatr'olona eto amin'ny firenena amin'izao fotoana izao. Aorian'izao fampalalam-baovao zao no anarahantsika an'izay fandaran'izay ny tena kosa mametraka ny veloma mandrapitafy veloma tompoko. Tonga soa tamin'ny Pegasus zay dia mamokatra kidoro vita avy amin'ny mosy tena mateza voanjafiafy. Vous a présenté Nivava. Fianambidy telopolo
isanjato hatramin'ny 70 isanjato ho an'ireo entana fansery manomboka ny iray hatramin'ny 30 jona Batimax dia mirary fety sambatra ho antsika rehetra. Nanolotra ho anao teo ny vaovao. Avec Yes, c'est notre moment. Dites oui aux actualités dans votre journal TV.